أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dera ho an'ny Allah tompon'izao tontolo izao, Allah ilay benjafo, ilay be fiantrana, ilay tsy niteraka ary tsy nateraka, ary ilay nampisy ny zavadrehetra. Ary sodrano avy an'Allah koa ne ho any mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ry rahalay sy anabavy, tiako ny miarahabantsika rehetra hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Androany isika dia hiditra amin'ny fanazavana mahakasika al-qalqala. Satria ny al-qalqala dia anisany lalàna hita ao amin'ny ilmu tajwidi, zany hoe anisany lalàna mamehy ny famakiana masina Qur'an. Ka eto dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no atao hoe al-qalqala. Ny al-qalqala dia misy dikany roa, zany hoe raha dika zany ny teny hoe al-qalqala dia midika na hoe misy dikany roa. Voalohany, misy dikany ara-bakteny ary misy dikany ara-kevitra. Raha adika ara-bakteny ny teny hoe al-qalqala dia midika hoe mangotraka. Zay zany no tena dikany al-qalqala raha ohatra ka adika ara-bakteny. Ity teny ity dia fampiasan'ireo arabo. Raha ohatra ireo arabo ka hiteny zavatra anankiray mangotraka dia io vocabulaire al-qalqala io no ampiasan'izy ireo. Ohatra taqalqalat al-qidru ala an-nar, taqalqalat al-qidru ala an-nar. Dikany mangotraka ny vilany eo ambonin'ny afo. Zany hoe rehefa ireo arabo zany mampiasa zavatra anankiray mangotraka dia miteny hoe taqalqalat al-qidru ala an-nar. Ohatra fotsiny zay hoe mangotraka ny vilany eo ambonin'ny afo. Zay zany no dikany al-qalqala raha ohatra ka adika ara-bakteny. Fa raha adika ara-kevitra kosa ny teny hoe al-qalqala dia midika hoe famohana ny litera amin'ny endrika qalqala rehefa mitondra sokony. Zay zany no dikany raha ohatra ka adika ara-kevitra, zany hoe famohana ny litera amin'ny endrika qalqala rehefa mitondra sokony. Zay no dikany raha ohatra ka adika ara-kevitra na hoe adika amin'ny terma izay fampiasany tajwid na hoe terma fampiasany ilmu tajwid. Ity qalqala ity dia misy litera vitsivitsy no ampiharina aminy, ka andao ary isika hijery ireo litera vitsivitsy ireo hoe misy firy ireo litera ireo ary ahoana sy ahoana no fomba fampiasana azy. Ireo literany qalqala, ireo literany qalqala dia miisa 5 ireto avy izany. Voalohany qaf, faharoa toa, fahatelo ba, fahaefatra jim, fahadimy dal. Ireo zany no antsoina hoe literany qalqala. Zany hoe miisa 5 izy ireo: qaf, toa, ba, jim, dal.
Ka ny kalikala zany dia ampiharina amin'ny ireo litera ireo zany izy raha ohatra ka asarasaraka zany hoe kaf, toa, ba, jim, dal. Fa raha atambatra ireo litera ireo dia atambatra hoe kutubujad, zany hoe raha asarasaraka izy dia kaf, toa, ba, jim, dal. Fa raha atambatra kosa izy dia kutubujad, zany hoe raha ohatra ka adinotsika izy misarasaraka dia tadiditsika fotsiny zany hoe kutubujad mba ho tsy arotsika zany hoe inona avy ireo litera miisa 5 ireo. Zany hoe raha adinotsika zany izy misarasaraka dia izy mitambatra fotsiny zany no tadiditsika hoe kutubujad. Ny alkalkala dia misy fizarana, zany hoe mizara roa zany izy ireo. Voalohany dia ny alkalkala dia mizara roa. Voalohany dia ny kubra zany hoe rehefa eo ampijanonana, zay zany fizarana voalohany, de hoe kalkalatul kubra na hoe kubra, izay mihatra raha ohatra ka ireo litera ireo no eo ampijanonana. Zany hoe raha ohatra zany isika mijanona amin'ny iray amin'ireo litera miisa 5 izay notanisaritsika teo reo dia mihatra zany ny alkalkala. Ka andao ary isika ankahoatra hoe ahoana ny fomba famakena azy raha ohatra ka isika mijanona amin'ireo litera miisa 5 ireo. Toy izao ary ny fomba famakena azy. Ohatra rehefa tsika mijanona amin'ny kaf, hoe ahoana ny fomba famakena ny kaf raha ohatra isika mijanona amin'ny kaf. Ka toy izao ary ny famakena azy. Alfalaq, toa, muhit, kasab, bahij, farotsana mamaky hoe bahij, diso zany, diso zay fomba famakena tahaka izay. Miditsika amin'ny daly any amin'ny faranteny na raha efatsika mijanona amin'ny daly. Ahad, fa raha ohatra isika mamaky hoe ahad, diso zay fomba famakena izay. Miditsy atsika amin'ny kaf, na dia misy tasdidy aza ny kafo, zany hoe rehefa tsika mijanona amin'ny kafo ary io kafo misy tasdidy dia mihatra ihany zany ny lalànany alkalkala eo. Ka toy izao zany ny fomba famakena azy raha ohatra izy misy tasdidy na misy shidda. Haqqo, ba, izay misy tasdidy ary any amin'ny faranteny na tsika mijanona amin'ny ba no sady mitondra shidda. Watab, hiditra koa tsika amin'ny jim. Alhajj, hiditra koa isika amin'ny dal. Ashad, zay zany ny fizarana voalohany, zay no antsoina hoe kalkalatul kubra na antsoina hoe ny kubra. Hiditra koa isika amin'ny fizarana faharoa, izay antsoina hoe sorra na hoe kalkalatu sorra. Ahoana koa ny fomba fampiarana azy, zany hoe rehefa eo ampovoan-teny, rehefa iray litera amin'ireo miisa 5 ireo zany no hitatsika eo ampovoan-teny na eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka, dia ampiharina zany ny kalkala zany. Zany hoe raha ohatra ka ireo litera eo ampovoan-teny ireo mitondra sokony,
no sady mipetraka eo anivon-teny ampiharina zany ny lalanany kalikala izany. Ka toy izao ary ny fomba fampiharana azy. Hiditra atsika amin'ny qaf izay mipetraka eo ampovoan-teny no sady mitondra sokony. Yaqdi, yaqdi, yaqdi. Fa raha ohatra atsika mamaky hoe yaqdi, yaqdi, diso raha ohatra atsika mamaky tahaka izay. Fa ny tena famaky an'azy dia hoe yaqdi, yaqdi. Miditra koa isika amin'ny 3 izay mipetraka eo ampovoan-teny no sady mitondra sokony. Yota'am, 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 yota'am. Miditra koa atsika amin'ny ba. Yubasirun, 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 yubasirun. Fa raha ohatra isika mamaky hoe yubsirun, diso. Fa ny tena famaky anazy dia hoe yubasirun. Miditra koa isika amin'ny 5 izay mipetraka eo ampovoan-teny no sady mitondra sokony. Wataj'alun, wataj'alun, wataj'alun. Fa raha ohatra isika mamaky hoe wataj'alun, wataj'alun, diso. Fa ny tena famaky anazy dia hoe wataj'alun. Miditra koa isika amin'ny dal izay mipetraka eo ampovoan-teny no sady mitondra sokony. Yadkhulun, 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 yadkhulun. Zay zany ny fomba famakena azy raha ohatra ka mipetraka eo ampovoan-teny iray. Fa raha ohatra koa zany izy mipetraka eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka tahaka hitantsika eto ity, dia miatra ihany koa zany ny lalanany kalkala eo. Zany hoe ampiasana zany ny al-kalkala, mitovy amin'ny famakentsika tamin'ny voalohany teo foana zany ny fomba famakena azy. Voalohany, alatsika ohatra voalohany hiditra isika amin'ny qaf izay mitondra sokony. Ka toy izao zany ny fomba famakena azy. Qaf eo ampovoan-teny no sady mitondra sokony. Liyunfiqdu, liyunfiq, liyunfiqdu, 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 liyunfiq, liyunfiqdu. Zay zany ny fomba famakena azy. Hiditra koa isika amin'ny 3 izay mipetraka eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka. Wala tushtut wahdina, wala tushtut, wala tushtut, wala tushtut wahdina, wala tushtut wahdina, wala tushtut wahdina. Hiditra koa isika amin'ny ba izay eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka no sady mitondra sokony. Fansabe wa ila, fansabe wa ila, fansabe, fansabe wa ila. Hiditra koa isika amin'ny 5 izay mipetraka eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka no sady mitondra sokony. Yakhruj min, yakhruj min, yakhruj min, yakhruj, yakhruj min. Fa raha ohatra isika mamaky hoe yakhruj min, yakhruj min, diso. Fa ny tena famakena azy dia hoe yakhruj, yakhruj min, yakhruj min, yakhruj min. Hiditra koa isika amin'ny dal izay mitondra sokony no sady mipetraka eo ampovoan-teny roa mifanarakaraka. Qad aflah, qad aflah, qad aflah, qad aflah, qad aflah,
qad aflah, toy zay zany ny fomba fampiharina ny alqalqala amin'ireo litera miisa 5 teo ireo. Ka ity fampianarana ity zany dia hatao antsika rehetra mba hamaky ny boky masina Korany mba tsy ho hisy diso. Ka inshallah isika rehetra hampihatra ny alqalqala na ny lalànan'ny alqalqala rehefa mamaky ny boky masina Korany. Ka raha fitinina zany izy telo teo reny dia hoe ny alqalqala dia misy litera 5 izay ntsona hoe kutubu jad. Raha ohatra ka tamatsy farasarasaraka dia hoe qaf, toa, ba, jim, dal. Zay zany izy raha ohatra ka sarasaraka. Ary izy ireo dia mizara roa, misy atao hoe qalqalatul kubra ary misy atao hoe qalqalatul sughra. Ka inshallah zany tsy isika rehetra mba hampihatra izany lalànany alqalqala izany rehefa mamaky ny boky masina Qur'an. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.